I febroary. Tantara mitohy nosoratany Arnofy. Ho velomin'ny Louise Ravelsoa, Sofaniry, Nanja. Miaraka amin'ny Fetra Sarobidy sy Christophe Rabearimanana. Mandray feo, Mamy Arvony, mandrindra ra teknika, Aro, Manatondosa, Nanja, Razafindrakoto. Andro fahaenina. Dia izany no tena zava-nisy marina roneny amin'ny fony izay. Ka tsy zangy mila mifona anareo e. Raha misy vaotana tena alan'Andriamanitra dia mifijangajangana. Izay ange vonina ny vady. Mila fahadiovana izany fanorenana tokantrano izany. Efa impiry moanina nanatra anao ry mamy fa fijangajangana amin'ny firaisana ivelan'ny tokantrano. Salan'ny tsy fahadiovan'ny vatanareo tsy fahadiovan'ny sainareo. Tsy afaka ny fampatoky 100 isan-jato tsononareo. Fandrika lehibe eo amin'ny tokantrano izany rehefa ela ny ela. Tsy hainareo nga le hoe ny ela maharay roa. Sao Andriamanitra zao foana nenoneny. Tsy ianao no miaina ny azo fijaliana nampisokainy aho. Ary raha mba izy no diso. Aza miteniteny foana ry febroary a. Lazao ary hoe inona ny adisoana hitako. La nataondreo niteraka ka nahazoko an'izany oziny izany. Atalana nataondry zareo tany amin'ny taonjato tsy haiko tany manasaziny anay. Marina amin'izay rehetra ataony Andriamanitra e. Izany no maha-Andriamanitra azy. Mila matoky fotsiny sika raha te ahita ny voninahitra. Tsy aminao marina ny toerana. Sady za akory neny sy mamy tsy vonina amin'izany fanambadiana izany a. Inona? Izany e. Aleo ajanona izany raha izany. Andray, fa maninona kosa ianao no manao an'izany e? Fa hivady aninona ary e? Olom-boazona tsy aharitra taona firy akory. Miteraka olana fotsiny izany. Sady mandany vola mitsisy dikany. Ianao ary izany efa be voka ka ajanona amin'ny ahoana indray ny raharaha e. Tsy maintsy atao io. Hita ho ary neny. Atao daholo na vodiondrina soratra na fanamasinana ny ampiangonana. Iza ndray aman-drenana teranareo vodiondreo. Alefa ny soratra sy ny mariazy no atao e. Sady tsy mandany vola izany fa atao tsotsotra rehefa izany no manahirana ny sainao. Tsy maintsy atao izany ry febroary a. Raha tsy tiako ny mieritreritra fa teraka ivelan'ny tokantrano ny zanako. Vita ihany iny. Ie, sady nakotrokotroka be mihitsy fa tsy arak'izay no eritreretina. Tsy mba nampoiziko atao mariazy oatra ireny a. Ka tena tsy nanaiky hatramin'ny farany mihitsy ange ny dadantody e. Tsy misy an'izany tsotsorony izany hono fa aniversera raha avy eo hono nanaovana fandaniana ohatran'inona. Dia izy daholo izany ny antoka an'ireny e. Ie. Nampalahelo kely fotsiny dia ireo havanao tsy mba afaka nanatrika. Na koa mampalahelo amin'izany. Aiza no atongavany aty. Ko raha tsy heverinao akaiky ty any aminayko. Ireo havanao tsy tonga amin'ny mampalahelo. Fohy loatra angamba ny fotoana nampafantarana andry zareo. Olona sady tsy hitetika ny tsy hanasa no tsy tokony indray. Efa hihinana ve sisa? Mahabe ny anjara ny hafa ihany izany. Azo ho azy ny azy. Fa hita mamy tena nampilay an'ilay izy. Inona? Tsy voahitsako intsony tongotra tamin'ilay nandiha. Tsy ohatran'ilay tamin'ny famerenana. Ka febroary tsy inona mitapikitra be dia tsy nahazo bahana mihitsy aho. Ary trotroy amin'izay ary amakeny am-pandriana ka. Olona samy teraka izao ihany ve dia. Trotroy fotsiny izao aho a. Zaho tsy mahavita. Sady amin'izay manery fotsiny. Ay,
babena ohatr'izao indray izany rehefa tsy trotro. Midina ho a febroary. Tery amin'izao angeny kibonao be voky io. Za tsy hidina e, ataovy izay ataonao. Eny ary aleo raha aloha iodina mora hifanitsy amin'ity fandriny ity ohatran'izao de iodonako tampoka kibokiboako amin'izany. Aoka! Mahafinaritra be daholo ity ilay olona aty aminareo a. Hita ho a, sarika be daholo ry zareo. Fa tsy ohatr'izany daholo ve ny olona ety ambanivohitra e. Nareo ao Antananarivo ihany no tia miavonavona. Ary miakara ao anaty lakana ka. Sa hitody ny ivo ihany ty. Aiza koa na aiza nitody ivolakana e. Voivoizina fotsiny. Fa lalina be izany ty renirano ty. Ohatra amin'ireny rano rehetra ihany ko. Misy lalina dia misy marivo. Kapangalanina ange tsy mitovy amin'ny renirano rehetra e. Lakan-drano foronina ity. Izany hoe eo amin'ilay nolavahany dadabe anareo skoly no marivorivo. Nareo mantsy samy taranak'olona kamolahy zay. Anomboka indray elahy io a. Ay mandehana fotsiny le kialak'olo ity. Dia anao inona nefa elahy e. Sankola ity mbola misy raha mbola mitady. Reto a hivadika io nge ty lakan'ity e. Aleo hivadika any e. Hita eo izay tsy mahay milomano. Io marina ianareo. Oay. Nareo tena mandreraka mihitsy. Zao tsika tratra mody indray misolo akanjo. Sady asa fotsiny angamba mivavanendra mahita tsika lena be ohatr'izao daholo. Aleo fa hitsaikosaiko aty ambadiky ny tranontsika e. Raha hoentina mando ohatran'izao eny atsena e. Dia amin'izay hita ny olona tsara fa lehilahy mbola tsy mikatona lomalemy mivadinay. Fa averiko atsipy any anaty rano any ty ankizy lahy ty rotody a. Andramindray ary raha tsy tia an'lahy be voka kely ity no alefako any a. Sasazavavin-drano indray na mitahorina an'izany. Ok izay aloha fa sao dia lany tatahako ka mila mitsitsy be fa lany tataha hony ataovy sérieux tsy maraka mihitsy a. Io amizay le akama nandrasanao tsy niova ny vidiny fa ny tataha kosa tonga dia doublé ny tontolo andro. Ny akama plus dia lasa 1 giga nefa 1000 foana. Ny akama full kosa lasa 2 giga nefa 2000 tsy miova. Manakely 420 ora doublé ny tataha fa tsy izay fotsiny promo be miaraka amin'ireo tolotra be connect. Mahazo bonus data hatramin'ny 50% raha vidina amin'ny Orange Money tolotra misy fepetra. Vidéo ao amin'ny Super App Maxif na ao amin'ny 123.orange.mg. Wow, tonga dia mety be tolotra mety tsara réseau ao tsara. Orange, eo anilanao. Tsy efa teneniko foana ve ndreo hoe avelao io fa ataoko e. Neneniko koa. Ka anao inona fotsiny eto ary ahy e. Dia ataovy ihany. Olona tsy salama eo ianao. Sady efa miandriandry andro ny mbola mahita an'izay manisakisaka an'ireo zavatra ireo. Mahavesatra be ireo a. So heverindry fa mbola mitovy tamin'indry be voka 2 volana ary ndrika mbola hahita an'izay fa nositosika any amorom-pangalanina. Ai, maninona ry neny masika be ohatr'izany e. Ka mahatsiravina ianao e. Tsy azo tenenina mora mihitsy. Mbola ho anenena ny neny io rehefa tsy otsony a. Jereo fa mbola manao ihany ry. Impiry indriny efa teneniko tsy resaka an'izany. Efa nakinitsika amin'Andriamanitra izany. Mba mivavaka ihany angereo taranaka talohana efa tsy nahavoana an'izany e. Mila matoko sika raha te-hivoaka mpandresy e. Tsapako fa tsy mbola eto amiko no tapaka ny ozony tsy miontsoroka e. Irariko mafy fotsiny mba tsy ampitany amin'ny taranako intsony. Manana finoana ry febroary a.
Tsy misy zava-mahagaga tsy hain'Andriamanitra izany. Kay, ay, manina tamiko teo izany kiboko izany. Maninona ianao e? Ay, tsy haiko fa ohatra mangodika tamiko teo ny kiboko. Maty ary neny a. Naninona tapaka teo ry ty zazy ty sa ve dia... Maty ary neny a. Fonjeo aneny a. Aleo tonga dia hoentina any amin'ny hopitaly ry e. Maherezana izany ako. Ahoana manao amin'ny febroary izany? Mbola eo amin'ny hevitra famelomana ianao izy. Ary le zazakely? Efa nalefa any amin'ny couveuse ihany. Somary malemilemy ihany izy fa tsy atahorana hoy izy ny dokotera. Ae, tsara kosa izany. Arabaina tokoa aloha e, nahazo zazavavy kely. Misaotra ny eny a. Ary tsy nilazalaza an'izay momba ny febroary mihitsy ve ny dokotera? Tsy mbola nisy dokotera nivoaka tao fa ilay mpitsabo-panampy nitondra ny zaza tany amin'ny couveuse no nararotiko nanontaniana teo. Dia ahoana hono? Somary reradreraka ihany hoy izy noho ny tsy fahasalamana nahazo azy. Eo ihany koa no fahaverizandray tamin'ny fiterahana. Ampio ny vadiko Andriamanitra. Tena mitaintaina be azy ary neny a. Mitony efa manao izay azony atao ny mpitsabo. Ka ohatrany tsy tadiko ilay miandro fotsiny eto ka ndia hiditra ao a. Mipetra tsara ary mamy a. Fa mahazonao hidirana izany e. Vadiko ve no ao dia tsy mba mahazo mijery a. Tsy mahazo avy aloha mpitsabo hanao ny asany. Fa zanga naka anazy fa tsy hanao ny asany e. Mba dia haka herin'ny vadiko fotsiny a. Mipetra ao tsara. Tsy hanao trano akory izy ity ka hanaovana besaina ohatran'izany fotsiny. Iny fa nisy mpitsabo mivoaka. Oriny eny a. Ohatra ny kivikivy benga izy izany e. Andao aloha anatiny eny hoe nono io izay lazainy. Mipetra tsara eto aloha indray dia hidady hijery an'ilay izy. Amaky an'ilay izy indray tsika. Mipetra tsara ro fa tsy mipelipelika ohatran'io a. Mamy tiako. Io meme fotsiny mazana ireo olona nitaiza rehefa anontaniako izay antony nanaovana ny anarako an'izany febroary izany. Zaho ihany no miezaka mamaly ny tenako hoe angamba ho fampatsiahivana fa mora milovika fa tsy toy ny rehetra. Toy ny volana febroary. Ilay fohy indrindra amin'ny volana rehetra. Fa hainao moa, ny volana febroary koa dia volan'ny fahalonahana ara-pananahana hono. Mifanatona daholo ireo biby lahy sy vavy amin'io volana io. Dia mitovy amin'ny tsingerim-bolan'ny ankamaroan'ny vehivavy koa ny febroary. Ary ny fisasany ny tena fahalonahana. Izany angamba no mety nanaovana ny 14 febroary ho fety mpifankatia. Asa, tsy haiko. Fa ny tianao. Ary nahatsapa fa nitiavana koa sambatsambatra aoko izany. Tena sambatra na dia fohy sy mielina ihany aza ny andro ny ainako. Mety nanao ahoana ireny lanja ny fiainako raha tsy nisy anao e. Nanao ahoana raha tsy nifanojo taminao. Mitomany irery andraindray rehefa mieritreritra an'izay mety fahorianao rehefa tsy eo intsony aho. Saingy inona moa no azoko atao? Aza malahelo moa mamy aho. Efa sambatra isika. Inona indray moa ny sarobidy mihoatra noho izany? Mamy raha sitraka ao dia mba ataovy hoe febroary ny anaran'ny zanantsika.
dia avereny tantaraina aminy koa ny tantaram-pitiavantsika, indrindra rehefa malahelo ahy ianao. Avereny tantaraina aminy dia ho tsaroanao ireo fahasambalana ny ainantsika. Tiako nareo mianaka, ilay fiteny serana tsy mety rehetra. Febroary. Nieny a! Nieny eo amin'izay aloha febroary e. Andeha hiasa. Aiza? Avia dia amin'ny bebe. Iandro tsara ndry eo amin'ny bebe eo. Andeha vetivety dada. Mandeha ana rehefa ho tara eo ihany a. Ka mody eto any ambadika any aloha izy e. Mitomamby eo indray io raha mahita mandeha eo. Natolotra ny Orange. I febroary. Tantara mitohy nosoratany Arnofy. Novely amin'ny Louise Ravelsoa, Sofaniry, Nanja. Niaraka tamin'ny Fetra Sarobidy sy Christophe Rabearmanana. Nandray feo, mamy arivony. Nandrindra raha teknika, aro. Nanatontosa, Nanja, raha zafondrakoto.